Fandraisan'ny monsieur le ministre sy madame DG teo moa rivodoza mahery vaika izy ty ny prévision efa tsy misy fiovana firotsina tao anatin'ny roa andro farany zany zay a dia ny trajectoire somary ajusté nidina kely somary atsimo androany zany zao a dia estimé ho anelanelan'ny manoro sy mananjary zany ny point d'impact raha mpitsy tolakandro mety ho gaga ny olona efa maninona ny tao miovaova foana le estimation le ora idirany sarotra aloha ny laza hoe tena hoe amin'ny folo sasany mahery fito amby folo zay aloha tsy ho possible fa marge d'erreur atsika zany amin'ny raiky amby folo ka hatramin'ny dimy ora riva zay ny antony dia tsotra ihany tamin'ny fandalovany tao avaratry ny nosy rahavavy somary niena ny déplacement vokatry ny fikorontanana anatiny ao anatin'ny rivodoza ihany moa zay dia raha araka ny antotan-kevitra voarainy maraina teo zany zao zay amoahana ny vaovao amin'ity tapany maraina ty dia mitondra n'izay le hoe fanitsina ny trajectoire teo zay zany ny naizanana zany ny trajectoire zany tsy miova ny aorinan'izay mamakivaky ny falaise est izy zany dia mandalo ny faritra moronmany ivo ny resah koa fa ny abeany ngezangeza ihany izy zany hoe le toerana rehetrarehetra zany nomena ny fampitandremana dia afaka mieritreritra fa ahen'ny rivotra sy hotsokorana betsaka zay zany mifeny ao anatin'le izy any amin'ny lady maraina tapany maraina zany mivoaka andranomasina any amin'ny lakan-drano mozambika any amin'ny tapany atsimon'ny faritra mena be zany no minavinan'izy amin'izay fotoan'izay mety efa misy koa ny mieritreritra lavitra hoe mety mbola hiverina ve atreto aloha zany zay scénario zay dia tsy eritreretina satria raha mivoaka andranomasina izy zany dia hiena ny heriny rehefa avy eo raha nyvinavina farany zany dia hikisaka mianatsimo izy dia antenaitsika moa mba tsy ho tafiditra ao anatin'ny scénario iseo zany le hoe miverina fa atreto zany aloha tsy ao anatin'ny scénario eritreretina zay hoe manao tapody fo zay ny ena ny heriny tsotra ny antony kisaka miadana izy na ny fisindreo nosy rahavavy reo fatatsika fa ny tendrombohitra la réunion isan'ny manana ny avy dia avy ry zareo zany zany isan'ny manakorotana ny circulation miaraka amin'le cyclone avokoa ny fandehanany miadana mampiena ny hafanan'ny ranomasina raha teo satria eo mikorotana ihany mandeha ny fifangaroana dia amin'izao fotoana zao zany nanomboka omaly alina efa manomboka mikisaka miamafimafy kokoa dia raha ny prévision zany dia voatana hatreto satria ny tontolo ivoaran'le rivodoza zany tsisy kiany ny ranomasina mbola mafana ny amandona mipetraka tsisy fikorotanana mihitsy ny any amin'ny tsy takamaso dia voatazona zany ny stadina cyclone tropical intense zany eo ampidirany ny évolution prévue ny alerte atsika zany ao anatin'ny manuel ny gestion des risques moa ny politique sy ny stratégie GRC atsika eto Madagascar zay voarakitra ao anatin'ny plan de contingence ihany koa dia fadina ny mandefa alerte rouge amin'ny alina satria censé matory zany ny olona nefa ny alerte rouge zany tokony avoray daholo zany ny akabeazan'ny olo rehetra dia raha izao prévision tsika izao zany dia au plus tard raha riva amin'ny efatra zany no ibascule en alerte rouge zany ny akabeazan'ny faritra ilany atsinanana sy ny afovoatany ny any andrefana raha mbola manana marge de manœuvre tsika ho an'ny rapitsy maraina satria raha ny prévision tsika teo 11 à 17 heures dia raha mbola atao hoe azo eritreretina ny mazava rapitsy ohatra dia mety mikisaka ohatra ho an'ny tapany andrefana sy ny atsimo andrefa Madagascar fa raha ny tendance aloha zany atreto dia ny tolakandro zany no amadihana ny filazana lokomena androany tolakandro en cours de surveillance le izy isy vaovaovoaka ihany koa mikasika an'izy io atoato fa miatrika n'ity batsiray ity tsika aloha zany ato daholo ny attention aloha hatreto mbola tsy misy menace aloha atsika au moins andeha ataoko hoe pour le 5 prochains jours on verra ny après fa pour le moment aloha tsisy menace atsika sady lavitra le izy no miadana ny cyclogenèse mifandray amin'le système anankiray ao atsinanany atao hoe any atsinanany lavitra ny Madagascar